PDG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Efa nanaiky ny extradition ny fanjakana afrikana tatsimo momba ny raha volamena 7 faingo 5 kilao ary efa any amin'ny tribunal ao amin'ny toerana ankehitriny ny raharaha. Ankoatra izay iverina tsy ho ela ny fifambodiniana momba ny nosy malagasy ho ny ministry ny raharaha mbahiny. Mbola hoe lava ho tonga amin'ny fotoam-pitsarana ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony voasaringotra amin'ny resaka kolikoly sy fanodikodinana volam-panjakana teto amin'ny firenena. Isa mampitarazoka ny asa ny fahasarotan'ny dingana arana amin'ny fanenjehana azy ireo ho ny solotenany anteny merandolona eo anivon'ny ACG. Tsy mbola tafarina hatreto ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara na eo aza ny fisokafan'ny sistany ankehitriny raha nambaran'ny ministra tompona andraikitra androany. Mbola miawatra ihany koa ireo mpizahantany raha ny fanazavana. Avelotarainy ireo mpampiasa lalana eny 67 hektara vokatry ny faratsiany lalana na ireo mpamily izany na ireo mpandeha. Amiteraka fatianka ihany koa izany raha ny fanazavana hatrany. Maresaka iraisam-pirenena any Frantsa nanatanteraka fitokonana ireo mpampianatra sy ireo mpiasa manoloana ny fitombon'ireo fepetra ara-pahasalamana ho an'ireo sekoly. Manoloana io ny atony fampianarana ary ny katony ny akamaroan'ireo toeram-pampianarana androany. Ny andeteny rehetra. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga sondray eto amin'ny fotoanany avao eto amin'ny Akolo TV ka manasano ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia efa nanaiky ny extradition ny fanjakana afrikana tatsimo momba ny raharaha volamena 7.5 kilao ary efa eny amin'ny tribunal ao amin'ny toerana ny raharaha. Ankoatra izay iverina tsy ho ela ihany koa ny fifambodiniana momba ireo nosy malagasy ho ny ministry ny raharaha mbahiny. Io ny nasana. Raha nazo omboka ny fifampidiniana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny fitondrana komoriana momba ilay raharaha volamena 7.0 kilao. Any amin'ny fitsarana afrikana tatsimo ihany koa ankehitriny ny raharaha fanondranana antsokosoko volamena milanja 7.5 kilao izay hatreny mpisolo vava ny fanjakana malagasy. Ho fantatra tsy ho ela ny akon'izay taoriny ny fanekeny mpitondra afrikana tatsimo ny extradition. 3 pays avec lesquels nous sommes en relation, l'Afrique du Sud. Firenena telo no ifandraisantsika amin'izao ho any Afrika Atsimo manokana any amin'ny tribonaly ankehitriny raharaha mba hamerenana ireo harem-pirenena ireo tahaka izay ihany koa ny any Seychelles. Efa neken'ny fanjakana afrikanina tatsimo ny extradition ary eo ampirosona amin'izany isika ankehitriny nidingana amin'ny firenena anglo-saxona izay lava ary ny antoerana manatotosa izany ny mpisolo vava ny fanjakana malagasy momba io. Araka izany miankina amin'ny faharetany dingana amin'ny anglo-saxona sy ny fanapahan-kevitry ny tribonal afrikanina tatsimo. Cela dépend de la procédure anglo-saxonne des tribunaux sud-africains. Ny fangatahana izany nataontsika dia efa neken'ny fitondram-panjakana afrikanina tatsimo. Ny filohan'ny repoblika ny Afrika Atsimo mihitsy no nilaza fa nandray ilay fangatahana ny firenena afrikanina tatsimo. Izany hoe eo am-piandrasana an'izay fombafomba mpitsarana rehetra izay zany isika dia ino fa aorianandro kely ao dia aheno valiny isika fa miankina moa zay mazava ho azy amin'ny fiandrianan'ny firenena tsirairay avy. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny fotoana atojono izay fifampidiniana eo amin'ny fanjakana rotota izay heritaona mahery aty aoriana. Ankoatra ireo olona voasaringotra tamin'ity raharaha ity isan'ny andrasany rehetra ny fampidiana tanindrazana ireo volamena milanja 7.5 kilao sy ny mety ho lalan'izany. Fa ankoatra izay momba ny fifampidiniana eo amin'ny fanjakana frantsay sy ny fanjakana malagasy amin'ny famerenana ireo nosy malagasy nanambarany ministra fa isan'ny nampiato sy nampitarazoka izany ny fisian'ny valanaretina COVID-19 fa ito izany aoriana kely.
Sur les nousses malagasy, non, il n'y a pas de blocage. Momba ireo nosy malagasy tsy misy ny sakana ary andrasana tao aorian'ny fihaonana teo amin'ireo filoha roa ny volana aogositra farany teo ny fanohizana ny fifampitiniana. Olana sedraitsika ankehitriny ny valina aretin'ny Covid-19 izay mahasarotra ny fifandraisana sy ny fifamoivoizana eo amin'ny samy firenena, fa iveriko fa amin'ireo herinandro avy isy ny fihaonana faharoa eo amin'ny commission mixte franco-malagasy. La commission mixte franco-malagasy. Isan'ny lasan'ny ministera raharaham-bahiny amin'ity taona ity raha ny fanazavana ny ady amin'ireo teratany vahiny tonga eto amintsika mampiasa visa touristique nefa manao anton-draharaha hafa. Lorsque l'on observe bien les choses ici, rehefa jerena akaiky ny zava-misy eto amin'ny firenena, hita fa mampiasa visa touristika ny sasany amin'ireo vahiny idirana eto amintsika. Rehefa tonga eto anefa, mikaroka sy maka ireo olona manam-pahaizana malagasy no tena atondihany. Manao entretien amina malagasy izy ireo amin'izany ary mitondra ireo manam-pahaizana na ilay antsoina hoe cerveau. Iady amin'izany ao manomboka izao satria tsy rariny ary tsy ara-dalàna izany. est tout à fait opaque. Androany, nandritra ny fotoana fifampiarabana natratra ny taona 2024 teo amin'ny ministry raharaham-bahiny sy ny mpanao gazety, izay narahana valandresaka ho an'ny mpanao gazety ihany koa. Nanambara ity tompona andraikitra ity fa eo am-pandaniana sy fanaovana fanadihadiana ireo antota taratasy voaray misy 3 sy 300 kandida ho masevo sy solontenan'i Madagasikara eo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Ary aorian'izay atolotra ny filoham-pirenena ahafahany ity farany manapaka sy manendry izay ho solontenan'i Madagasikara any ampita an-dranomasina. Raha volamena izay hatrany dia tavaverina ary nigadona tanindrazana ny maraina teo ireo malagasy roa voatazona tany Moroni noho ny raha volamena 770 kilao saika agnondrana antsokosoko tany Dubai mbola tsy fantatra mazava kosa makasika ireo volamena gaza Andriatsilavo. Tafaverina eto an-tanindrazana ny maraina teo ireo délégation malagasy avy any Comores. Niaraka tamin'ireo teratany malagasy misy roa voatazona tao Comores no ilay volamena 770 kilao. Fangatana ny famerenana azy ireo an-tanindrazana ka ho tsaraina eto amintsika no natao ka izao ny valy izao. Ireo teratany malagasy roa ireo izay voatazona tao Moroni nanomboka ny 5 volana janoary lasa teo. Tsy mbola fantatra mazava ankilan'izay ny mahakasika ireo volamena 770 kilao saika aondrana any Dubai sarina atao Moroni ireo. Tsy nahitanteny atreto ireo délégation malagasy namita ny iraka tany Comores izay tariny ministry ny fitsarana Imbiki Erlaza. Tsy nahitanteny ihany koa ankilan'ireo tompon'andraikitra voakasika izany ao Comores. Atreto aloha sahirana vao mahazo vaovao makasika ity raha volamena ity ny mpanao gazety eto an-toerana na tamin'ny fiaingan'ireo délégation ho any amin'nosy Comores na ny fiverenana eto an-tanindrazana. Ireo hainao manjery any ivelany indray no mahafantatra ny zava-misy marina ary lasa tompotrano mihony ny vahoaka malagasy. Ankilan'izay milaza ho tsy afaka miteny sy maneho ny heviny avokoa ireo tompon'andraikitra eto amintsika. Raha ny aloharano-baovao azo ho tazon'ny Moroni ireo volamena ireo, raha ny aloharano-baovao azo atrany nilaza ireo olona tratra fa avy any Mali ireo volamena ireo ka amidy amina orinasa iray any Dubai. Nolazaina fa avy any Mali tahaka izany ihany koa ireo volamena 770 tratra tany Afrika Atsimo ny janoary 2022. Nanamafy ny tompon'andraikitra indrindra teo anivon'ny ministerany raharaham-bahiny fa avy eto Madagasikara ireo volamena ireo. Taratasy osoka no nampiasaina ireo mpanao trafika. Omaly Alarobia raha tsy ahivina no niona tamin'ireo tompon'andraikitra komoriana ny délégation malagasy izay notariny ministry ny fitsarana malagasy. No amafisina nandritra ny fihaona tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny komoriana fa misy ny fifanarahana ny fanaovan'ny firenena rotonta eo amin'ny sehatry ny fitsarana na ilay antsoina hoe coopération judiciaire. Io fifanarahana io no nahafahana namerina an-tanindrazana ireo teratany malagasy roa ireo. Isan'ny vaovao misongadana ihany koa dia mbola hoela vao tonga any amin'ny fotoam-pitsarana ireo tompon'andraiki-panjakana ambony voasarengitra amin'ny resaka kolikoly sy fanodikodianana volam-panjakana teto amin'ny firenena. Isan'ny mampitarazo ka ny asa ny fahasarotany dingana izay arahana ho ny solontenana antenimberandola eo anivon'ny ACJ. Yves Richard. Efa naveriny komisiona misahana ny fiampangana manoloana ny fitsarana avo ny ray apatily ny roa antota taratasy
Fitoriana tompona ndraiky mpanjakana ambony 3 voarain'izy ireo nanomboka ny taona 2022. Tsy tapitreo, mbola maro ny dingana rana amin'ny fanohizana ny fanenjena azy ireo araka ny lalàna 4 tsipika otra 3 antony mampitarazoka ny raharaha mandra-pahatongavana amin'ny fotoa mipitsarana. Tsy mivoaka avy ao amin'ny anteny mera-pirenena dia tonga dia hoe anantena koa tsika hoe tonga dia tsaraina fa tsy maintsy misy ny famotorana. Zay mihitsy vao atao le famotorana, enona ny vavolombelona, jerena ny antota taratasy mety andeha hoe hidina ifotony any amin'izay toerana ny trangano. Infraction moa zany ny filazana azy, dia avy eo indray eo ianao afaka mety hanendrim-pahaikio, mety ilana expertise, zavatra be dia be ny atao ao anatin'le famotorana fa tsy hoe enona fotsiny koa le olona dia vitatreo fa misy an'izany rehetrarehetra zany tsy maintsy mbola atao. Zay aorinan'izany zay vao afaka mieritreritra ny atao hoe fitsarana aza adino koa fa mahatanitandalana tsika mananja le atao hoe droit de la défense zany na hoe zoan'ny voapanga ny miaro tena ka tsy maintsy izy omena fahafana ihany koa hiaro ny tenany raha ilaina ny fiainona vavolombelona ho fiarovany tena tsy afaka mandingana an'izay ny fitsarana avo. Na izany na tsy izany, misy mifempitoana mamaritra ny fanatanterahana ny asan'ny rafitra isan-tsokajiny, manapaka ny fanenjena na tsy ireo tompona ndraiky mpanjakana voaroroy araka ny voarakitra anatin'ny lalàna trany. Tokony anaraka ny fiempitoana voatondro anatin'izay araka izany ny mpisehatra tsy hankanavaka raha misy ny finiavana anafaingana ny asa. Raha fihezina amin'ny teny fohy izy io mametraka ohatrany hoe sokajy anankiroa hoe raha napetraka tao anatin'ny session ordinaire ny fitoriana voaray an'zareo tao anatin'ny session ordinaire zany le fitoriana avy any amin'ny procureur général amin'ny cour suprême dia mametraka indray koa sokajy faharoa hoe raha ohatra ka tsy voaray tao anatin'ny session ordinaire ilay fitoriana dia milaza zany ty lalàna ty hoe amin'izay tranga anankiroa zay nefa nahoana ilay commission d'enquête, les commissions spéciales teo tokony zany ao anatin'le session ordinaire manaraka afaka anolotra eo anoloanany assemblée plénière ny proposition de mise en accusation moa zany ny filazan'ny lalàna anazy ato. Ankoatra ny fikitiana ny lalàna fehizoro 4 tsipika otra 3 mifemy fitsarana avo izay mbola mitaky dingana maro ihany koa. Misy ny fombafomba fanao amin'ny raharaham-pitsarana azo aroso toy ny fametrahana ny délai de carence manoloana ny fitarazoan'ny asa anatin'ny raharaha fanenjehany ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony eto amin'ny firenena, tanjona ny anafainganana ny firosoana ny fotoam-pitsarana azy ireo. Tontolon'ny fitrandrana kosa indray dia rehefa nilamina ambolana vitsivitsy izay miverina indray ny olana amin'ny fitrandrana volamena ao amin'ny distrikan'ny Mananjara. Manambany anao fihetsiketsehana ny vahoaka ao Ambohimarina faharoa alohan'ny tsy fanajan'ny orinasa MB Gold ny fifanarahana. Ionona saina. Rehefa anatin'ny fitrandrana volamena nataon'ny orinasa Makilasy Mgiana tao amin'ny commune Voilavo distrikany Mananjary no ny fanitsakitsana ny bokona andraikitra sy famitena ny tontolo iainana ka nahatonga ny vahoaka itrotra. Misy eo indray ny orinasa MB Gold ao amin'ny commune Ambohimarina 2 fitrandrana volamena izay tsy misy bokona andraikitra araka ny nambarany solombavambahoaka izay nidina tany antoerana. Misy ny fitrandrana volamena isan'ny ngeza indrindra eto Madagasikara an'ny orinasa MB Gold Addition dizaines de millions de dollars ny vola miasa ato ka eto zahay dia manaitra ny sainy fitondram-panjakana sisy tombony mihitsy ho an'ny commune Ambohimarina Desy ho an'ny distrikany Mananjary ity fitrandrana ity. Tsy misy ny cahier de charge, tsy misy ny lalanao mazava ao ambany fitrandrana fa raha ny zavatra hita fotsiny dia hoe fitrandrana miezinezina ny eto ka eto zahay dia toerinay amin'ny herinay rehetra miaraka amin'ny vahoaka atao anatin'ity commune ty ity fitrandrana ty satria mamita vahoaka ary ny alany zareo ny zavatra ny fagnarana tamin'ny vahoaka fa
ireariana fotsiny hoe misy miaro avy agny ambony miantson'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta zay sady ministre ny arenakibony tany izy ankehitriny mba hijery akaiky an'izao zavatra zao. Fampanantenana maro no nataon'ity orinasa ity ho an'ny commune sy ny district ary ny vahoaka toy ny sekoly, hôpitaly, lalana sy ny sisa saingy tsy nisy tanteraka na iray aza ho ny ampanjaka solotenan'ireo vahoaka. Tombosona io velively io dia amin'ny degola io. Asa mitondronga vetë misy tombosona commune andony eto. Ka mangatanay zany mba hagnome orinasa na eto na amin'ny hôpitaly na amin'ny lalana vola zao na amin'ny sekoly indrindra amin'ny sezay vola zako. Izay zay ngamba angevainay amin'ny tombosona zokiro ambany orinasa ambariny aminay io. Fatra amin'izay hôpitaly ety agnaty fitao zay vola sisy tombosoa eto amin'ny commune vaina voky zay replace amin'ny commune mangataky tagnany degoly ba io ayo amin'izy mitraraka amin'ny volamena agnaty toerana misy ato ao an'izany tegna ilaina aminazy. Tsy nisy nandray ireo délégation tonga tany an-toerana raha nanantona ny orinasa momba izao olana amin'ny fitrandrahana izao. Any ampitan-dranomasina ny tompon'andraikitra raha ny fantatra. Andrasana araka izany ny ofidina ny tompon'andraikitra avy amin'ny ministera ny fitrandrahana arenakibony tany any an-toerana manoloana ny mety olana ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana ateraka ity fitrandrahana ity. Araka ny hitantsika tao anaty lohatenim-baovao teo dia tsy mbola tafarina hatreto ny sehatry ny vizan-tany eto Madagasikara. Na eo aza ny fisokafany sisy tany ankehitriny raha nambara amin'ny ministra tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Mbola mihoatra ihany koa ireo mpizahan-tany ankehitriny raha ny fanazavana Abraham Randriamanana. Nanomboka ny 13 oktobra hatramin'ny 12 desambra lasa teo mandidina ny 7 arivo ireo mpandeha avy any ivelany tonga teto Madagasikara raha toa ka 7.7 isanjato amin'izy ireo ny vahiny raha nantontanisa avy amin'ny ministeran'ny fizahan-tany. Na eo azy izany tsy ampy hatreto ny fanarenana ny sehatra ny fizahan-tany raha ny fanazavana manoloana ny fisian'ny valinaretina Covid-19. Ankoatra io, misy amin'ireo mpizahan-tany avy any ivelany no mihemotra eo anatrehan'ireo dingana napetraka mikasika ireo fipetraram-pahasalamana. Raha resaka hoe fizahan-tany avy any ivelany dia azo atao hoe mbola tena tsy misokatra. Raha misy ary dia tena vitsivitsy. Satria ny ataontsika hoe non résident dia mety malagasy mipetraka any ivelany fa manana izany hoe non résident zany izay olona rehetra maka visa. Zay ny statistika ny non résident. Nefa le maka visa reo mety misy gasy mipetraka any fa manana nationalité vahiny izy dia tonga izy dia maka visa hoe fitsidika ny havana zany hoe tsy le vrai touriste le tena no découvert na touriste ihany ary no angalana azy fa le vrai touriste zany fijeriko azy tena mbola vitsivitsy ihany satria amin'le environnement amin'izao fotoana izao moa mbola tsy dia tena azotsika hoe tsara ho an'ny voyageur zany lay fipetranapetraka amin'ity le hoe test PCR miala ny test PCR miditra aty ary indrindrandrindra tsy afaka mody zareo raha sendra positif atapoka zay makany makaty na makaty miverinany dia voatery manao confinement anatin'ny 10 andro zany rehetra zany dia mampihemotra ny mpizahan-tany miditra na manao voyage amin'ny akapobeany. Miankina amin'ny fivoaran'ny valinaretina ny fanavaozana sy ny fanamafisana ny fipetraram-pahasalamana ho an'ireo mpizahan-tany raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Ny eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra kosa no afaka manapa-kevitra amin'ny fikatonana na tsiny sisy tany izay mifanaraka amin'ny fipahariahan'ny valinaretina. Amin'izao fotoana izao moa zany raha miain'ny ministra ny fahasalam-bahoaka tsika dia hoe le pika ny andrasana hoe tokony tonga 10 andro orinan'ny taona farany taona teo zany izay olona ny fety rehetra dia hatramin'izao aloha mbola hoe tsy hita hoe tena niakatra be le izy. Ny fepetra zay zany talohan'ny farany taona tamin'ny voalohan'ny volana desambra dia niaraka tamin'ny sehatra tsy miankina dia efa nanao proposition hoe raha mijanona misokatra tsika dia ohatr'izao ny fipetra vaovao tsara petraka raha ohatra ka mbola hoe mitombo be ny le resaka an'ity Covid-19 ity. Araka izany, totosan-droany teny ampandrana ny fiaonana sy ny fifanan-kalozan-kevitra teo amin'ny ministeran'ny fizahan-tany sy ireo mpisehatra amin'ny tsy miankina mikasika ny tondro-zotra ho fampivelarana ny sehatra ny fizahan-tany ho amin'ity taona ity. Miisa fito ireo tanjona amin'izany, isan'ireo mipaika dia ahafahana manintona amin'ny fampiasam-bola, eo koa ny fanatsarana ireo kalitao omeny Madagasikara amin'ny sehatra ny fizahan-tany. Tontolo ny fahasalamana kosa indray dia mitobaka eny an-tsena indray amin'izao fotoana izao ireo karazana ravin-kazo fampiasa amin'ny evoka entina misoroka amin'ny aretina rehetra mifandraika amin'ny taovam-pisefona. Avitsa anefa ireo mpanjifa raha oharina tamin'ny vague voalohany sy vague faharoa any Covid-19 raha fanazavana azo misy larina arzana. Miverina mitobaka eny an-tsena amin'izao ny ravin-kazo isan-karazany anaovana evoka raha ampitaina amin'ny teo aloha miena ny fanjifan'ny olona izany hoy ireo mpivarotra. 5 000 zany izy evoka complet. Ohatr'izao raiky ny mpotsy dia romba dia ravim-boasary
dia raha tsara ohatr'izay 5 000 ohatr'izao. Zao ny mamora anazy zao manko mbola misy tôbila miasa azonareo dia mbo azo mora zany le izy zany tsy ohatra ny taloha efa andrombana be ohatr'izao dia lafo be fa mora izy amin'izao. Ray kitapo raha lahonako, ray kitapo ihany amin'io dia 3 andro ary zay vao lany. Tsy dia misy tsony, tsy dia be fidy tsony ale izy. Ohatra le olo efa variana re le mitsindrona reny tena marina tsy amina tsony akavitsiana zany mampiasa an'itony amin'izao. Raha malafo ianao androany 150 ohatr'izay. Hafa ny taloha hoe malafo alohalona le tamin'ny vao midrongatra tamin'ny voalohany be iny. Zao hain'le olona le teknika an'le aretina moa dia efa tsy dia taitra tsony le olona amin'izao. Raha ampitaina amin'ireo firenen-kafa, manana tombony Madagasikara amin'ny fananana zava-maniry maro ahafana manao izay evoka izay raha ny fanazavana. Ny fanaovana evoka izay efa fomba ny malagasy nampiasain'ny Ntaolo tany aloha. Tena mandrafitra kolontsaina ao anatin'ny fomba amampanao antsika mihitsy ny marodrefy hoentina hitsaboana na entina misoroka ny mety ho fiavian'ny aretina ny evoka. Hatramin'izay mbola tsy tonga amin'ny vazaha dia efa ny evokontsika fa betsaka no lasa ary mampalahelo izy ireny saingy raha ny tany tsy fanarahan-dalàna eo amin'le resaka fampiarana ny fepetra hoe fiarovana sy ny zava-misy eo amin'ny fampikasokasoana tokony ho ripaka daholo tsika menakavy fa ny olona dia mampiasa an'io raha fitsara mampiasa an'io. 500 ariary ny tokiray amin'ny karazana ravina iray anaovana evoka, 10 ariary kosa ny tokiray ahitana karazana evoka miisa 4. Fahasalaman'ny biby kosa indray dia ahitana aretina fivalanan'ny omby ireo distrika 3 amin'ny faritra Itasy amin'izao fotoana izao. Misedra olana nefa fa ireo mpiompy noho ny falafosan'ny fanafody. Betsaka arak'izany mampiasa tambavy entina hitsaboana ireo omby. Yves Richard. Manjaka ny aretina fivalanan'omby any amin'ny faritra Itasy amin'izao fotoana izao araka ny tatitra azo avy amin'ny taleparitra ny fambolena sy ny fiompiana avy any an-toerana. Lasibatra avokoa ny distrika 3 ahitana Anarivonimamo, Miarinarivo ary Soavinandriana. Faritra Itasy zany dia tsy ho lazaina intsony fa angambany eo amin'ny raha tsy tena dia amin'ny 70% eo no mivalana daholo ny omby. Fa hatreto aloha dia ataontsika hoe voafetsy satria tsy dia nisy loatra ny maty fa ilay mivalana izay dia tratran'ireo vétérinaire sanitaire ho an'ireo mividy fanafody dia sitrana somatsara fa ho an'ireo somary miraviravy tanana dia lasa manao an'ilay raokandro tsy misy fatrany dia lasa mijaly ilay omby 500 eo no maty. Ny omby tsy hoe vokatry n'ilay aretina akory fa ny fahiazana dia ny fampiasana an'ilay fanafody tsy misy fatra amin'ny raokandro. Manahirana ny fifehezana ny aretina ny falafosan'ny fanafody ankilany. Betsaka arak'izany mampiasa tambavy entina hitsaboana ny omby. Ny fampiasany io ady gasy io izay tsy andrisian'ny taleparitra ny fambolena sy ny fiompianan'ny mpiompy noho ny antony maro. Somary lafo ihany ilay antibiotika satria mandritra ny eo amin'ny 3 andro eo dia mamerina no sady tsisy koa ilay fanafody ny tena marina dia raha misy ara dia tsy zakan'ilay tantsaha vidiny satria somary traitement ny atao amin'ilay fivalanana. Dia manentana an'ireo tantsaha izahay hoe aza dia mampiasa loatra an'ilay tambavy satria efa kely aina ilay omby dia lasa be loatra indray ny zavatra ho ataontsika azy dia izay matetika mahatonga an'ilay fahafatesan'ny omby. Isika mantsy amin'izao izay fanafarany fitondram-panjakana izay amin'izay fanafody izay avy amin'ny alalan'ny ministera dia ho anampiana antsika. Ankoatran'ny fivalanan'omby, hitrangana fivotosana ihany koa ny akamaroan'ny lelan'omby any amin'ny faritra Itasy. Noho ny fihinanana ahitra maina no antony hoatrany ny taleparitra ny fambolena sy ny fiompiana. Ankoatra ny fidinana ifotony amin'ny alalan'ny tetika sangaredo nataon'ny fitaleovam-paritra ny fambolena sy ny fiompiana. Anomezana toromarika ny mpiompy mitoy ny fanafarana fanafody enti-mitsabo ny omby amin'ireo aretina roa ireo amin'izao fotoana izao.
tonga fotoana ny doka varotra isika orinan'izay ataontsika mahakasika ireo lalana ratsy eto andrenivohitra eo ihany koa momba ny parka Tsimbazaza rehefa avy. Fête légendaire isaky ny vidy Legend Max à 39 000 ariary monja ianao dia mandray anjara vetrany amin'ny fisariana azona smartphone sy vokatra Telma hafa isan-kerinandro manatonangana eny amin'ny Telma shop dia nizao. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez-nous. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 ariars. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ina, dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina, ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity jizany fandriamatora Danoira Julien izay tompona ndraiky chevenivony précaisse sankady fotsy miarabanao tonga so ato anatin'ny fampalalam-baovao araka ny fatatsika moa dia ny précaisse sankady fotsy dia misehatra ao anatin'izany tontolo hoe afampianarana izay marimarina kokoa moa anatin'ny fanomanana ireo ampiadina amin'izany hoe fanadina-panjakana izany inona indray ary zao no maninareo amin'ny précaisse sankady fotsy. Ny voalohanteny aloha nga mandeha faly miarabantsika isa-tokantrano ary ny précaisse sankady fotsy dia mirary ny soa rehetra amin'ity taona ity ary lavitry ny aretina rehetra indrindrindra lefa fantatsika. Ny précaisse sankady fotsy zany dia manomana amin'ity taona vaovao ity voalohany indrindra percepteurna finance bac plus 2 io. Ny concours dia amin'ny 9 mars ary fidirana amin'ny précaisse amin'izany percepteurna finance zany dia amin'ny 24 janvier ho avy zao. Aza toloana fa 25 janvier farany fanaterana ny antota taratasy dia izay no hiazaka zahantsika. Ny faharoa dia ny polisy. Polisy dia ao ny agent de police niveau BBC, ny inspecteur de police niveau bac, ny officier de police bac plus 2 ary ny commissaire de police bac plus 4. Marihana fa lahy na vavy dia afaka manao avokoa. Ao koa ny gendarme. Gendarme tamin'ity dia nampiakarina ihany koa zany ny maripaizana niveau bac. Dia ny greffier ihany koa, greffier dia niveau bac ihany koa. Ary ao ny farany dia ao ny enekatso ireo nanana bac 2021 dia ny droit, économie, gestion, sociologie, ny agro ary ny polytechnique. Ireo rehetra zany dia amin'ny 24 janvier daholo no miditra ny percepteur en finance, ny polisy isa-tsokajiny dia ny greffier, ny gendarme ary ny enekatso izay manao droit, économie, gestion, sociaux, ny polytech ary ny agro. Efa fatapatantsika koa ihany koa efa nisy ny fifananana hoe valy nanahoana mivokatra eo amin'izany hoe précaisse sankady fotsy zany inona tena mampiavaka anareo? Araky ny efa nilazaina foana ombenimbeny dia hoe mamoaka major matetika ny ao amin'ny précaisse. Tamin'ity indray nitoraka ity koa dia ny major tamin'ny magistrat administratif dia tao amin'ny précaisse. Ny
tao amin'ny magistrat judiciaire koa dia vice major sy ny troisième zany hoe mifaharosy fahatelo a de mbola précaisse ihany koa de mbola ho avy moa zany ny NAM ny NFA sy ny ACMIL sy ny sisa de ho hitatsika eo a ny fandehany fa matetika zany a ny précaisse de mamoaka an'izay major zay ihany koa. De ina ary ny tena mampiavaka anareo mahatonga anareo mahavoaka major zay? Ny mampiavaka anay a de voalohany indrindra aloha zany ny mpampianatra moa mahatonga mamoaka major matetika ny précaisse dia mahavoleta sady théoricien no praticien fa faharoa koa de misy matière zay tsy anadinana mihitsy fa entina omenanareo zay mahatonga an'izany fahafahany zany hoe mapuissance bebe koa zany ary fahatelo de misy matière mety roa na telo mihitsy ary mpampianatra am'le izy ohatra am'izany ny français satria misy niveau ambany indrindra atonontonony ary ny ambony indrindra zany no mampiavaka amin'ny précaisse mahatonga ny hoe misy major matetika no mivoaka ao amin'ny précaisse. Aiza vai zary maromaro kokoa misy hoe précaisse ankoatrany hoe akady fotsy zay de ahoana ny azahoana anareo? Précaisse moa de akady fotsy a 30 metatra ao ambanin'ny échelle raha midina makany an-tamena ary raha miakatra avy any an-tamena de 10 metatra miala ny hectare madambodo. Ny téléphone moa azahoana amin'ny précaisse dia ny 033 85 788 55 033 85 788 55 na 034 13 234 20 034 13 234 20 mariana fa misy indraindray misolokoloky ny anaran'ny précaisse akady fotsy fa eny akady fotsy ihany fa tsy eny amin'ny 67 hectare na toeraka fa misy ny précaisse. Ny amaranantsika anazy ary afaka alefanao ary ve ny fanamafisana amin'ny zavatra karakarainareo sy ny fanentanana? Ny voalohany aloha dia ny hoe zay liana rehetra anao zany fanadira-panjakana zany de tokony hiazakazaka de zao satria voafetra ny isa ho raisina ao amin'ny fianarana zany hoe zato araky ny filazan'ny fitondram-panjakana de miazakaza de nzao de ny rapitra satria betsaka ihany ireo efa nanontany de anjaranao tsy zany mieritreritra. Faharoa ny tanora rehetra zay mieritreritra no aviny de tsara ny defa manatrika an'izany concours zay misy rehetrarehetra satria efa manomboka sarosarotra ny fiainana eto Madagasikara de ao zany moa am'izao fotoana ny percepteur en finance, ny police, agent de police, inspecteur de police, officier de police ary commissaire de police de ny gendarme, greffier ary ny enekatso droit, économie, gestion, agro, polytech sy ny sociologie. Ankatrana no vahiny tato anatin'ny sampalalam-baovao sy nitondra mahakasika an'izay ao anivon'ny précaisse ankady fotsy zay. Zao tompoko. Zay mahakasika an'iny vavelon-taraina ireo mpampiasa lalana eny 67 hectare vokatry ny faratsy ny lalana na ireo mpamily izany na ireo mpandeha miteraka fa tiantoka koa izany raha ny fanazavana azo nambina raha velorsa. Mandany antsasakadiny eo ireo mpamily sy mpandeha miazo amin'ity lalana 7 hektara ity koa miteraka fahatarana lava vokatry izay fitoanana izay. Ho an'ireo mpamily mahavita indimy miverina izy ireo teo aloha, ankehitriny kosa zara mahavita intelo miverina noho izay afaratsy ny lalana izay. Fa tiantoka lehibe no azo vokatry izay. Aorinany fanamboarana sy fikojakojana ny fiara misy ny fahasimbana avy hatrany 3 andro aty aoriana. Fahasimbana aloha zany dia tena hitanao mihitsy raha tsy manina ary ny tobilanao entinao miasa eo 3 andro 3 andro dia mikorotana zao io asin'le lala ampineny iny na maty daholo fatrany simba reo faratsiny zao ny toro raha tokony havita toro 5 toro ianao ray andro zany lasa efatra vitanao kelo raha rehefa tena toana ny azy eto zao raha ohatra hoe avy any vasa koa zao bisy mifanena amiko zato avy any vato de mandrapatavaveriko avy any vato mifanena eo amin'ny avana zay izy andeha ho any vato za miverina andeha ho any vato indray izy efa avy any eo amin'ny avana indray no mifanena na miparikiny fitohanana aloha dia mpiasa zany tsy afaka ohatra hoe andeha bisy maraina tsy afaka mamonjy lera raha tsy mandeha tongotra
satria ianao eo adiny ray sasany aby eo eo lalana eo amin'ny 67 eo Madao eo mandrapatonga vazaposy. Misy amin'ireo mpamily fiara fitateram-bahoaka na taxi be mandalo amin'ity lalana 17 hektara ity no tsy tody amin'ny farany na ny terminus noho izay faratsy ny lalana izay. Io ihany koa ny fahateren'ny fotoana indrindra amin'ny fotoana ny rotsakorana. Tokony amboarina mihitsy ny lalana satria hitanao nefa lafo ny lalana ratsy ny ambompiazo mamely ny seza ny tôbila nefa tsy feo dia mandeha amin'ilay tsisy lala tsara ilay tôbila dia lasa misy fatiantoka ihany izany moa amin'ny lafo zany atao mila kely izay manao. Ho an'ireo mpandeha mampiasa ny zotra mandalo eto amin'ny lalan-dratsy eto amin'ny 17 hektara miteraka olana ho azy ireo amin'ny famonjena fotoana noho izay fitohanana lavareny izay hany ka miteraka fahatarana ho an'ireo mpiasa sy ny mpianatra izany. Vaovao any amin'ny faritra kosa indray dia manoloana ny haitranony seho atao amin'ny komuna Mahanoro ao anatin'ny distrika Mananara avaratra antondra fanampiana ny lohan'ny Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miara-miaina. Henri Flory. Taoriany ny haintrano ny seho tao amin'ny komuna Mahanoro ao anatin'ny distrika ny Mananara avaratra ny faramparany taona 2024 lasa teo izay nahafatesana zazalahy kely 3 taona nitondra fanampiana ho an'ireo trabona miisa 700 vokatra ity haintrano ny seho ity ny lolon'ny Madagasikara Rarnirina Sidonie sy ny tompona ndraiky mpanjakana isan-tokony ao an-toerana. Fantatra ihany koa nandritra izany fa trano miisa 300 mahery no mety ao an-toerana nandritra izany fotoana izany. Reto zavatra magnolognatsika reto fitaovagna an-dakoziny misy leo dia ho an'ny tanora matanjaka misy maillot aroa reniny zay mba voatsirambin'ny tagnanay avy tagny hoentinay ho hatolotro anareto amin'ny fokontanin'ny Mahanoro hangalangalana amin'ny fahasahiranana fototro be na azo atsika heno afaka izy io fa na zegny na tsy zegny alendriky magnano hely toy zay tsy magnano ka atolotronay aminareo enganye amin'ny magnaraka mbo hitondra fagnampiagna ho an'olo ny teraboza hitondra fagnampiagna ho an'ny gamadiniky na afaka fagnadigna fa tsy hitondra fagnampiagna amin'ny zavatra ratsy karaha eky. Ankoatra ireo fanampiana avy amin'ny lolon'ny Madagasikara ireo efa nisy ihany koa ankilany ny fanampiana nentin'ny BNGRC noho ny fahitana fa mbola sahirana tanteraka ireo tsy manan-kialofana no antony nanolorana ireto kojakoja ilaina ny tokantrano ireto. Fa ankoatra io misedra olana goavana ihany koa ireo olona manana fahasembanana any amin'ny distrika ny Mananara avaratrina amin'izao fotoana izao. Tsy misy mpijery izy ireo no tsy misy mpanohana ihany koa ka nitolorana fanampiana. Tamin'ny androandroany ity moa zany dia tonga teto ny tenanay nanolotra fanampiana ho an'ireto sembana ato anatin'ny distrik'ny Mananara avaratra satria mahatsapa zay fa ohatrany tsy dia misy loatra ny fiahina azy ireo, tsy dia misy loatra ny fandraisana an-tagnana ka amin'ny maharay aman-dreny zay amin'ny maha assistant parlementaire ary ray aman-dreny koa ny tegna dia mbo nanolotra zay voatsirambin'ny tagnana ho any reto fikambanan'ny sembana na SMM ato anatin'ny distrik'ny Mananara avaratra mba ho fanampiana izy ireo amin'ny maha hoe sembagna azy ireo dia hita fa sahirana izy ireo amin'ny fitadiavam-bola sy amin'ny fitadiavana raha manjary ka nanolotra vary, sira ary zava-pisotro mbo natolotra mbo ho fanampiana kely ho an'izy ireo. Fantatra ankehitriny fa miisa 20 ireo olona manana fahasembanana no tafiditra ao anatin'ny fikambanana iray ao an-toerana. Miandrandra fijerevana akaiky avy amin'ny fanjakana ihany koa izy ireo manoloana ny fahasahiranana mianjady aminy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia fisoparana ny firetana ny tranga atao an-dekaleka hoan'ny filoham-pirenena nandritra ny fidinany atao an-toerana. Izay ihany koa ny lohateny lehibe ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo izay nivoaka tamin'ity androany ity fanadina. Incendie en décalèque, le sabotage politique dans toutes ses variantes. Izay ny lohateny lehibe ny gazety mpiseho isan-kerinandro Matin Hebdo laharina faha 720. Fisoparana mifangaro politika ny antony firetana ny tranga tany an-dekaleka ho ny filohan'ny repoblika nandritra ny fidinany tany an-toerana. Raha ny fantatra, nisy ny fipoahana mialoha ny firehetana
antony mahatonga ny rehetra milaza fa gafy no nitranga ny 2 janoary izay fotoana nisian'ny firetana tany Antoerana. Firetana izay miteraka ny fahatapahan-jiro lavareny eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Miainga ny fanadihadiana amin'izao mikasika ity raharaha ity. Raha ny tanteran'ny lahatsoratra hatrany, ny ampitson'ny firetana ihany dia nilaza ny ministry ny fitsarana fa ny natao na incendie criminel no nitranga tany Andekaleka. Olona maromaro no efa nohenona mikasika ity raharaha ity hatramin'ny androany. Ao amin'ny petsy 4 sy 5 ny Matin Hebdo no ahitanao izany. Ny ompana betsaka tamin'ny fanendrena maro samihafa ny filan-kevitry ministra omaly atao iavoloha. Ankoatra izay dia lafy zavatra maro ihany koa no raisin'ny fanjakana Antanana. Ori Flory. Isan'ny teboka nisongadina nandritra ny tatitry ny filan-kevitry ministra natao omaly ary anandraisana farapahan-kevitra ny fankatoavan'ny fanjakana ny fandraisana Antanana ny aba sietra an'ireo fanampiana sy ny fanafarana fitaovana maro samihafa any ivelany. Entina hitondrana fampandrosoana eto amintsika avy amin'ireo mpiara-mambonantoka ka nampiana ireo ministera maromaro. Isan'ny fankatoavana ny fandraisana ireo fanomezana sy ny fandraisana Antanana ireo droit et taxe tamin'ny fanafarana ireo fitaovana informatika nomeny PNUD ho an'ny ministerany tany sy ny fitsinjaram-pahefana ho an'ireo ratsamangaikany. Fa ho an'ny ministerany filaminam-bahoaka nankatoavana ihany koa ny fangatana fanomezan-dalana manokana andraisan'ny fanjakana Antanana ireo droit et taxe nanafarana passeport elektronika malagasy. Ho an'ny ministerany jony sy ny toe-karena manga nankatoavana ny fanafoanana ireo sampandraraha miisa 4 amin'ireo 5 miankina amin'ity ministera ity. Ankoatr'ireo fankatoavana maro samihafa ireo, nisy ihany koa ny fanendrenana tompona ndraiky mpanjakana maro eo anivony ministera isa-tokony nandritra ity filan-kevitry ny ministra omaly ity ary nisy ihany koa ny fanafoanana ny didim-panjakana. Mialohan'ireo vaovao iraisam-pirenena dia maro no tsy mahafantatra ny mahasarobidy na ny valeur ny parka Tsimbazaza ho ny tompona andraikitra. Ho tohizana ary omena lanja ihany koa ny fanaovana fikarohana iarahana miasa amin'ny any ivelany sy ireo mpiara-mambonantoka. Gaetan Andriatsilavo. Tsy mbola tafarina tanteraka treto ny parka Tsimbazaza taoriana ny fioboana sy ny firongatry ny Covid-19 na miverina tsikelikely aza ny mpitsidika ankehitriny. Maro ny ezaka tsy maintsy atao ahafahana miantoka ny fiodinan'ny parka. Atao lara-pahamena amin'izany ny fanatsarana ny fitantanana hoy ny mpitantana ka miainga amin'ny fanovana eo anivony mpiasa tsirairay avy izany. Ny pilotage stratégique en ressources humaines izay zany anisan'ny hoe hitako tokony ho ampiarina dia rehefa ny mpiara-miasa ato no mahatsapa tsy tia ny asany mahatsapa hoe tia ny anjara asako tia ny andraikitrako anjaranay mpitantana ny mitady any amin'ny partenaire technique et financier rehetrarehetra hoe ahoana ny fomba ahafahana manome toeram-piasana milamina kokoa ahafahan'ny mpiasa mankafy ny mandeha miasa. Ankoatra ny fanavaozana sy fanatsarana anatiny ezana ny hampisongadina ireo zava-misy rehetra ao anatin'ny parka ahafahana misarika mpanjifa bebe koa. Ny fampahafantarana ny valeur ny zavatra rehetrarehetra atao anatin'ny parka no anisan'ny fitaovana anankiray azonay ampiasaina hisarika mpanjifa bebe kokoa atao anatin'ny parka. Ny hentitra moa zany dia hoentitra amin'ny lafiny rehetrarehetra arak'izay tokony ho atao. Androany nisy ny fampitaovana nataon'ireo mpiara-monantoka ho an'ny parka hoentin'ireo mpiasa manatanteraka ny asa andavanandro sy ho fiarovana amin'ny fianaky ny valanaretina Covid-19. Ankoatr'ireo fitaovana ho an'ny mpiasa, ny entanina ihany koa ireo mpitsidika rehetra ay anaja hatrany ireo fepetra sakana rehetra. Raha tsy ahivina ny volana aogositra 2022 lasa teo niakatra ho avroeny ny fidirana ao amin'ny parka. Raha toa ka 300 ariary ny fidirana ho an'ny ankizy ary 500 ariary ho an'ny olon-dehibe, niakatra ho 900 ariary ho an'ny ankizy ary 1,000 ariary ny fidirana ho an'ny olon-dehibe.
Nidirantsika ny maresaka iraisam-pirenena dia taranja baolina kitra Coupe d'Afrique des Nations izay tanterahana any Cameroun raha ny vokatra omaly nahita tsampona ny fionana teo amin'ny Mali sy Tunisie tsy vita hatramin'ny farany lalao ary nandresy ray ny ohatra malita amin'ny zany io nasana. Nanaitra ny maro ny fihetsiky ny mpitsara afovoany nandritra ny lalao ny fanandrina ny Mali sy Tunisie omaly amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Coupe d'Afrique des Nations. Teo amin'ny minitra 5:20 nitsoka ny Kirurika voalohany mamarana ny lalao ny mpitsara. Nitoy indray ny lalao fotoana foita aoriana izay ary mbola ny farany iray minitra ny alohan'ny fotoana ihany. Tsy nisy ny fe-potoana fanampiny na ny temps additionnel na teo azy ireo fanoloana mpilalao maro sy ny karatra mena tamin'ity lalao ity. Ny Tunisianina izay efa tany anaty bus nisafidy ny tsy lalao intsony na nisy aza ny fanapa-kevitra fa ampina 3 minitra indray ny lalao ary ny mpitsara faefatra no itsara izany. Nanambary Yassem Abdel Fattah lehibe ny mpitsara fa insolation no nahazo ity mpitsara ity ary nahiditra hôpitaly avy hatrany ny tenany. Ity mpitsara teratany Zambianina ity izay efa voaroeroy tamin'ny raharaha kolokolo ny taona 2024 ka naantony ary izao nisehoana tranga izao indray. Andrasana ny fanazavana ofisialy ny amin'ny antony nahatonga ny fanapa-kevitry ny mpitsara avy amin'ny CAF. Ity fionana ity izay nivoahan'ny Malianina Opandresy tamin'ny sarainy ohatra, baolina matin'ny Kone tamin'ny alalan'ny penalty. Niezaka nanindry ny Tunisianina taoriana izay saingy tsy nahavita nanasala an'isa nampiny ity olana teo amin'ny lafin'ny fitsarana ity. Ankoatra io, nivoaka mpandresy ny Gambie nanoloana ny Mauritanie. Fionana izay nahitana tsy fahatombanana ihany koa satria ny 3 miatoana tsy izy hatrany hiram-pirenena ny Mauritanie izay nandeha ary tsy nasiana hatramin'ny farany na lalao ofisialy aza noho ny tanterahana. Omaly ihany koa no nitontosaina ny fionana teo amin'ny Côte d'Ivoire sy Guinée Équatoriale izay nivoahan'ny elefanta Opandresy tamin'ny sahirany ohatra, baolina matin'ny Gradel teo amin'ny minitra 20. Any Frantsay kosa indray dia nanatanteraka fitokonana ireo mpampianatra sy ireo mpiasa manoloana ny fitombony ireo fepetra ara-pahasalamana ho an'ireo sekoly manoloana io. Ny atony fampianarana ary nikatona ny ankamaroany ireo toeram-pampianarana any an-toerana tamin'ity androany ity fanadina. Porte close et grille fermée. Fianarana iray amin'ny roa androany no nihita tao Frantsa vokatra ny fitokonana ireo tompon'andraikitra ny sekoly sy ireo mpampianatra eo anatrian'ny fampitombona ireo fepetra sakana ho an'ny toeram-pampianarana izay napetraka ny fitondram-panjakana. 570 ankehitriny ireo mpampianatra manao ny fitokonana raha ny nambaran'ny solotenan'ireo mpampianatra avy amin'ny sekoly ambaratonga voalohany. Anton'izany ny fanovana indromy antaona ireo fepetra ara-pahasalamana nataon'ny tompon'andraikitra nanomboka ny fidiran'ny mpianatra ny 3 janoary lasa teo. Fanovana izay miteraka andraikitra maro ho an'ireo mpiasa eo anivon'ny sekoly. Mangataka ny fanomezana ny fampitaovana sy ny fanampiana ireo olombelona amin'ny toeram-pampianarana araka izany izy ireo ho fanohizana ny fampianarana anatin'ny fanarahana ireo fepetra. Mitoetra eto ny fifampiresahana ho an'ireo mpampianatra sy ny minisitra tompon'andraikitra ny Frantsa ho fijerena vahaolana amin'izany raha ny fampitam-baovao dans les établissements scolaires. Dia izay indray mamarina vaovao tamin'ity androany mpiankatrana nanaraka izany soava tsara atao. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.